Ny mpivady zany loha hevitra zany no anasako anao amin'ny ty andro manokana ity manasa anao mba hatratra amin'ny farany. Rehefa liana mandrakariva ry mpiara-midinika namana no ifankahitana aminao indray amin'ny ty andro ity ary andorana ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay tompontsika. Ny fiadan'ny tompo any anjaka amponao sy ny ankohonanao. Andeha ry araka hivavaka sika raha nomboka izao dinika ifanaovana izao. Andriamanitra rainay any an-danitra misaotra anao indray izahay fa nomenao ity tombotsoa lehibe ity afaka hiaraka andinika ny teninao. Mamelany helokay ary mamindrafo aminay ampazavao aminay ny teninao ka ny fanena masina anao ampitoerinao an-temponay anazavanay izany teninao izany. Dia mitahiny mpiara-midinika rehetra tononona sy angatana iny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manana lohahevitra lehibe isika amin'ity herinandro ity. Mbola manohy an'ilay taridalana izay nomeny Paoly amin'ny membre tany Kolosia ho antsika tsirairay avy mba hanantsika fitonoan-tena miendrika ny filazantsara. Fa amin'ity herinandro ity dia iompana be dia be amin'ny resaka fiarahamonina iainana andavanandro no resantsika izay manomboka ao an-tokantrano zany ka rariny loatra raha eo amin'ny mpivady no resaka anomboantsika azy. Ny andinina tao tadina dia amin'ny Kolosianina toko fahaefatra ka ny andininy fahaenina. Kolosianina toko fahaefatra ka ny andininy fahaenina manao hoe aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamosira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Resaka fiteny no ambaran'izany dinika izany. Ny mpivady. Ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo manomboka amin'ny andininy fahavalo folo sy fahasivy folo no dinika ifanaovantsika amin'ity androany ity. Maro be ireo taridalana momba ny amin'ny tokantrano izay lazain'ny testameta vaovao ho antsika. Boky ny Efesiana, boky ny Kolosiana, boky ny Titosy, boky ny Petera. Dia ahitana taridalana betsaka ireo torohevitra omena momba ny amin'ny tokantrano. Satria fantatsika tsara fa anisan'ny mahasoa eo amin'ny fiainantsika ny fifandraisana mety sy tsara eo anivon'ny ankohonana. Inona ary no taridalana izay omeny Paoly eto ho amintsika amin'ity androany ity. Izao no voalaza amin'ny andininy fahavalo folo sy fahasivy folo. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo arak'izay mety atao ao amin'ny tompo. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo aza sosotra aminy. Tsotra ilay taridalana kanefa dia matetika tsy izany ny zavatra misy amin'izao fotoana izao. Eto amin'ity andininy ity dia izao lazainy hoe ny voalohany ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Avery lehilahy sasany izao tenin'ny Baiboly izao. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Ary dia mijanona eo izy, alitsanina eo fotsiny. Zao nefa misy fanarian'i Paoly izay manan-danja fanampin'izany araka izay mety atao ao amin'ny tompo. Zay zany le izy. Tsy misy fampianarana amin'ny testameta vaovao milaza fa tokony hanaikina ilefitra amin'ny lehilahy rehetra ny vehivavy. Na koa eo ambany, hoe ambany noho ny vadiny na tokony ho andevony. Tsy mampianatra zany ny Baiboly. Ny testameta vaovao dia mitarika antsika hoy izy hoe eo amin'ny manaraka eo. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka izay mety atao amin'ny tompo. Izao no hevitra tiany Paoly ambara anatin'izany. Ny tompo zany no tokony andefan'ny fatoky ny vehivavy manambady voalohany ary ny vadiny kosa ny faharoa. Mety alahirana sofintsika mianao zany kanefa izay no tiany Paoly ambara eto. Ianareo vehivavy maneke ny vadinareo araka izay mety atao amin'ny tompo. Zany hoe ny tompo ny aloha lalana voalohany vao ny vadinao. Raha toy zany ka mifanohitra amin'izay tokony atao amin'ny tompo dia tsy manaiky ny vehivavy. Raha toa ka mifanohitra tanteraka amin'ny mety ho sitrapon'Andriamanitra izany. Ny fitiavan'i Kristy ny fiangonana ka nanoloran'ny aino azy no maneho ny fitiavana tokony hitiavan'ny lehilahy ny vadiny. Araka voalaza amin'ny bokin'ny Efesiana toko fahadimy. Efesiana toko fahadimy ka ny andininy fahadimy amby roapolo dia zao no vaky ny diny. Ianareo lehilahy
tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiava ny Kristy ny fiangonana ka nanolora ny tenany amonjy azy. Ilay fitiavana zany, ilay fitiavan'ny lehilahy ny vady dia tahaka ny fitiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny ainy amonjy azy. Tokony ho matoky zany izy ireo, na inona mety ho sanona zany. Anahoana tokoa moa raha toka izany tokoa ny zavatra misy eo anivon'ny fiainana ao tokantrano ao. Ny fitiavana tahaka an'izany no manamora ny fankatoavan'ny vavy ny didin'Andriamanitra momba ny fanajana ny lehilahy araka voalaza amin'ny 9:7, eo amin'ny Efesiana 5:7. Na dia izany aza, samia tian'ny vady tahaka ny tenany anareo lehilahy rehetra, araka kosa ny vavy hanaja ny lahy. Zany hoe fity mifamaly mahatsara fihavanana. Ry mpiara-madinika namana, ny tokantrano mafiorina izay ahitana izay fity mifamaly izay, ahitana fifampiresahana, fiaraha-misaina, fiarahana mitady vahaolana, fiarahana manay fanapahan-kevitra mampivady. Amin'izay fotoana andraisan'ny fanapahan-kevitra izay dia misy fiantraikany lalina eo amin'ny ankonana izany. Azo atao ihany koa nefa manasa ny zanaka anatrika fifanankalozan-kevitra, saingy tsy tokony ataon'ny ray aman-dreny mihitsy ny mifamaly eo amason'izy ireo. Zavatra misy amin'izao fotoana izao tsy takona fenina amin'ny ankizy intsony ny olana misy eo amin'ny mpivady, tsy takona amin'ny ankizy intsony ny fifamaliana misy eo amin'ny mpivady. Raha azo atao androany, andao afiritsika amin'ny tokony ho izy, tsy tokony atao ny mifamaly eo amin'ny mason'ny ankizy raha azo atao izany. Ry mpiara-madinika namana, ny tokantrano no tokony ahitana fifaliana voalohany. Ny tokantrano no tokony ahitana firaisan-kevitra mivady voalohany. Ao amin'ny tokantrano no tokony ahitana ny filamina ny fanekena ny vavy ny hevitra ny lahy raha tsy manohitra ny tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra ne hitantsika ary ny amin'ny taridalana izay ka ahatonga antsika maheritreritra ilay taridalana izay napetraky Paoly ao amin'ny Kolosiana 3:10 voalaza teo, ianareo vehivavy maneke ny vadinareo. Ampifaliana no tokony haneke ny vehivavy ny vadiny araka izay mety atao amin'ny tompo, ataovy ampitiavana izany. Dia tahaka an'izany koa ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo. Isika lehilahy tiava ny vady ary aza sosotra aminy. Mbola olombelona ihany io vady io, mbola manana fahalemena izy io. Fa dia izao ny taridalana, ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Tiava ny vadinareo tahaka ny tiavanao ny tenanao. Andriamanitra ne hitahy antsika rehetrarehetra ka mba ao amin'ny tokantrano antsika ao dia tokantrano ahitana mpivady mifanarantsaina, mpivady mahay mifampiresaka, mpivady mahay mifanolotra fitiavana, mahay manatanteraka ilay hoe fity mifamaly mahatsara fihavanana. Ombanao ny Andriamanitra amin'ity androany ity, omba ny mpivady rehetra ny izy amin'izao tontolo andro izao hivavaka risika ankehitriny. Andriamanitra rainay eny an-danitro, misaotranao indrindra izay amin'izany taridalana nomeny ny teninao izany, ka miompana indrindra ho an'ny mpivady. Ny mpivady tokoa mantsy no fototry ny tokantrano, fototry ny fiarahamonina ihany koa ary fototry ny firenena. Ampio ny mpivady tsirairay avy mba samy hanaraka izany taridalana tsotra ambara ny teninao izany. Dia apetraka am-pelatananao ato tontolo andronay androany, azavafoina mahasaraka anay, angatanay ny vavaka eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.